Ahoana no ahafantarana fa tena marina ny fibebahana anankiray. Ary inona ireo dingana rana mba atongavana eo amin'ny fibebahana tena marina. Izany indray no fanontaniana valintsika ao anatin'ny minitra vitsymonja. Fantatsika fa ny olona rehetra dia afaka mibebaka avokoa. Ka raha hoe ny olona rehetra zany no afaka mibebaka, dia misy zany ilay atao hoe mody mibebaka ary misy ny tena mibebaka. Andeha ho alaliantsika izany fa melo izany dia hivavaka isika. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izay afaka hiara-hianatra ny teninao eto indray. Ka kasio ny fonay mba ho tonga tany lonaka anirin ny teninao ka hamoazanay be amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa hitantsika tamin'ny lesona tamin'ny lasa fa misy ny atao hoe fibebahana tsy marina. Ilay fibebahana tsy marina dia ilay alahelo ateraka ilay voka-dratsin'ilay fahotana vita. Ohatra amin'izany fotsiny, nisy olona anankiray nangalatra ary ny voka-dratsin'ny alatra dia ny fonja. Ka vokatra izay zany dia natahotra ilay olona ka dia lasa izy mandositra. Izay ilay fibebahana tsy marina izay. Fa ilay fibebahana marina kosa, tantaran'i Zakaiosy, izao no nataon'i Zakaiosy hoe onerako avy efatreny izay rehetra nangalako. Fantatra Zakaiosy ny tsy nety nataony. Izay ilay fibebahana tena marina. Ohatra amin'ny ohatra azontsika tsapahitanana. Nisy lehilahy anankiray nifamaly tamin'ny vadiny ka dia navita ny kastanana an'izany vadiny izany mihitsy azy izy. Ary rehefa teraka tao amin'ilay alahelo, dia ilay alahelo dia manao hoe dia vitako ny kastanana an'ilay vadiko. Vitako ny kastanana an'ilay vadiko. Ty za tena vita nanao zavatra ohatr'izany. Izay ilay fibebahana tena marina. Tenin'Andriamanitra dia manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Inona ary zany ilay dingana atongavana amin'izany fibebahana tena marina izany? Voalohany indrindra dia ilay manantona an'Andriamanitra ampanetretena. Manantona an'Andriamanitra mialohantsika ilay hiaiky ny fahotantsika dia mila manantona an'Andriamanitra tsika. Faharoa manarak'izany dia miaiky ilay fahotana vita, miaiky fananota. Ary fahatelo dia diovin'Andriamanitra tsika. Ao anatin'ilay tsika miaiky fananota iny ho hitan'Andriamanitra ilay fibebahana tena marina. Dia diovin'Andriamanitra tsika. Ary efa hitantsika teto ny tantaran'ilay lehilahy anankiray izay nasaina hamonjy ilay fampakaram-bady. Dia ilay akanjo maloto netiny ka dia nasain'ilay mpanjaka nivoaka izy. In'ilay akanjo maloto iny osintsika ilay fahotana, ilay mila diovina. Ka dia esorin'Andriamanitra ilay lamba maloto, ilay fahotana izay namatotra antsika teo, ka dia rakofany amin'ilay akanjom-pahamarinan'i Kristy. Dia voadio isika amin'izay fotoan'izay. Ary ny dingana fahaefatra dia ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Miala ao anatin'ilay fahotana izay namatotra hatramin'izay ka miova ho fiainam-baovao. Antso ataoko aminao tantaran'ilay boka izay niaona tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Izao no nataon'ilay boka mantsy an'i Jesosy hoe Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary teo eo ihany Jesosy, teo ihany Jesosy dia naninjitra ny tanany tamin'ity lehilahy boka ity. Ka izao no tenenin Jesosy mantsy azy hoe eny, manaiky aho madiova ianao. Ny rariko dia ho diovin'Andriamanitra amin'ny tsy fahamarinana rehetra ne ianao. Hivavaka tsika. Rainay tsara indrindra an-danitra, misaotra anao izahay. Mbola afaka niara-nianatra teto indray ny teninao. Ka ho an'ity mpiara-mianatra amiko ity, mety manana ady manokana izy izay ady amin'ny fahotana izany. Ianao Jesosy eo no amangy azy any amin'ny toerana izay misy azy any. Ametraka ny tananao aminy ka hanadio azy. Fantatray fa maniry mafy ny hanadio ianao. Ka tanterao amin'ity zanakao izany fa ianao dia manaiky hanadio. Ka misaotra ray malalo, misaotra indrindra fa amin'ny anaran'i Jesosy ilay zokinay no hanonana izany vavaka izany. Amen.